Raha tsaivina dia voatselakory izay no nanapaka ny Bureau national miaro amin'ny zony mpanjifa na ny ondaha fa tokony andovoly isaky ny solosaina ireo tompon'ny cybercafé ireny sy nitondra ny heviny avy hatrany moa ireto farany manoloana izay fomba fijery ny amin'izay izay. Tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny Bureau national miaro ny zoa mpanjifa fa na ny omda ny fikambanany cybercafé sy ny mpampiasa internet eto Madagasikara na ny ACIBIMAD. Lafo loatra hoe ny fikambanana ny vola takin'ny omda ka tsy zakany hi cybercafé. Azo edivana soamantsara kanefa izany vola takin'ny omda zany ho hatrany ny ACIBIMAD. Azo antso izahay fa hisy fanakorontanana hitranga amin'ny resaka cyber. Zany hoe misy tady anararaotra zany ilay izy dia mijoro ny fikambanana fa tsy izay no eritreritra anao an'izay zavatra izay. Ny antony dia satria ny omda ary tena enjana be izy amin'ny recouvrement fa tonga ny daoliny any amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra ary izay ny mahatonga na ny teny teo hoe ilaina ilay fiaramiasa ary mbola nangataka ny fiaramiasa io ary ny tenanay association amin'ny taleny omda hoe tianay ilay asanao, tianay ilay miaramiasa aminao satria ilainay izay zavatra ahafahana mampiditra ny olona ao anatin'ny ara-dalàna. Le resaka omda le lalàna ekenay ny lalàna izay tsy andika lalàna fa le lalàna ave mety amin'ny vola tafiditra ao anatin'ny cyberanay. Mamono ny toe-karena ny fepetra ny raisin'ny omda ho hatrany ny ACIBIMAD ary tsy araka ny politika akapobean'ny fitondram-panjakana dia ny famoronana asa, ny fanomezana vahana ny sehatra tsy miakina sy ny orinasa madinika. Efa misy cybercafé maromaro mieritreritra nitokana manoloana ty hifepetra ny raisin'ny omda ty. Manoloana ny toe-draharaha dia mieritreritra ny karakara zaikabe nasionaly ny ACIBIMAD ny 30 aogositra ho avy izao. Andalinana bebe kokoa ny zava-misy. Mahatratra 300 moa ny cybercafé mpikambanao anivon'ny ACIBIMAD. Mahatratra 3 arivo kosa ny cybercafé manerana Madagasikara.